aptra pisciculture paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro-karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolafolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable Madagasikara, composante 1, natetika ansa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ny ministère fédéral misahana ny fiaramiasa radio-karena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Raha miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro atanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sampandrarahapatra ny jons ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo amelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, rarezatra ary ny teknisiana. Fisafidianana ny lasy ny Renintrondro. Mahasamy roboka rano vao maraina nareo zany rasolo a. Ie, manavaka kely an'reto Renintrondroko reto ako. Tsara ny reto trondroko reto zany ka sady ao tsara mihitsy zany fitombony zany. Amreto no andeha hisafidianako atao reniny mihitsy ka. Ono a rasolo a. Ahoana zay ry ravivy a. Ohatra lasa be ihany any saiko alina rehefa nieritreritra ny resaka ny fanaovako tamin'ny rarezatra hoe tsara ono ny karaza trondro royal sy ny hongroise e. Ka aiza ho any mahita Renintrondro hongroise na royal pure fa vidiko na ohatrinona na ohatrinona. Reo karazan'ireo matsy ny tena ahitana vokatra tsara raha ny fanazavany tamiko. Ny teny tamiko ihany izy hoe misy ao aminy fa aiza vera ngatika vidina Renintrondro ray efa azahoana vatotra kisoa. Ka tsy misy tsony anie ny karazany tsy mifangaro amin'reto karazany reto eny amin'ny mpamokatra sy ny tontolo voajanahary. Ny akabeazany dia efa mifangaro sady tsy ahafahana tsoniko mitranga ihany ilay karazany amin'ny taranany fa endrika ivelany fotsiny fa tsy hoe tena pure. Araka ny reko mantsy dia ny toerana tokony mbola tsy ahitana fifangarona dia any amin'ny fitoerana famokarana masom-bolo sy masom-biby any kianja soan'ny mahasolo e. Zany hoe eny akaikiny akadon'olo sakay ihany oniko. Tsy marina zany rasolo a. Ny ale malama be akao azoko antoka fa tena royal ako ny vokatra azoko aloha mbola eo no le lahatrondro tsy mitovy amin'ilay pur sang tsara mihitsy e. Raha rezatra ngeo a manana fa tia izy lafo be ny tsy nahasahiko azy e. Mahafolo mihitsy koa ianao ty ravivy ka. Mba ikasa antany anao aho raha rezatra. Ahoana zay ravivy a. Ahoana tsara ho any momba n'le trondro royal be anao ao e. Fa na izany aza le tompany kosa lojo sy tafavoaka fa mba asio fifampitsinjovana ihany amin'ny mahasampiarahamonina e. Fa ny ianao ohatra ny mitady anao varotro mimpanankarenako. Aisako e. Finona ko. Zany ny tena marina ravivy a. Ny malama anie no atao hoe royal le. Reny ny tena tsara e. Tany ny azo fa sarotra mila ravivy a. Afaka mifanaraka tsara anie tsika raha mety aminao le ao amiko ao iny e. Ao fa latsaka kely raha nga mividy le trondro malamako ao a. Efa orokilo latsaka anie izy iny e. Sarotra ifanarahany ianao raha rezatra. Tsy manam-bola amin'izany afa oka amin'izao ihany ka. Tena lafo loatra kosa aloha le trondro malaman-draha rezatra. Aleko mitady vahaolana any amin'ny rasolo ihany ka. Sady tia eniny izy kaiko.
ve rasolo sy ravao a ie ato rety ravivy eo mikarakara mafy ane izany endre ravivy fa mahagaga ho aty anao de mivezivezy ohatrany tsy ambiketsy fa inona sato mahadodana fa atao sepitsepitra ery ravivy a na ny firaka takalo aza aveo a ivezivezy ohatranao zao na kivy any resaka tamin'ny rarezatra mba nikasa hividy Renintrondro tany aminy afa dia nataony lafo velona tahaka reniny reny ny vidiniko mbola tena mitady Renintrondro re rasolo ka mba hampio ary hividianako toka mafany etsy amin-dragasy ianao raha mahita amin'ireo namanareo mpikambanao ampiompitrondro reo amin'le fiompiana trondro atsaraina tena mitady maromaro mihitsy ane rasolo ka mba hampiterahako miaraka diso lalana tanteraka ianao ravivy fa ny antony mahakely nisany zanatrondro azonao ane de no ilay Renintrondro ampiasainao ny tsara aminao iaho de ny mba manaiky manaraka fiofanana amin'izay ravivy hita ianao fa lina amin'ny fiompiana trondro fa fandavatena anaraka fiofanana no tsy ampy aminaoko andrombokanao anaonao foana fotsiny ane ny tanjondrarezatra karika malama ve ty ho fidiana lafo be ravivy ka le fikambananareo ane tsy mba toy ny fikambanana hafa fa tena mahihatra be nareo laha ny andro miofana tsy misy solo-paladia akory avy eo ndray tsy manome ninonina tsy masom-biby tsy fitaovana tsy mahavita ka misy fahamarinany ihany ny teninao fa saingy aleo miaraka amin'io fikambanana io zay manome ny traikefa ara-teknika ahafahanao manatsara ny fiompianao de mahaleo tena anao avy eoko toy izay hovatsiana hatramin'ny sikina hoentiny eny an-tsena ravivy ka rehefa tapitra ny fanohanana de hiverina ho aotra anao rehefa aveo rehefa lasa iankory zareo ny fahaizako sy ny fiompiako matsy mijanona ao anahy ihany ravivy ka tsy andry famatsiana rehefa aveo fa ho ataoko zay atsara ny fiompiako mba ampitombony vola miditra amiko eny marina aloha ny teninao na de tsy maharesy lahatra loatra azy fa hono hoa rasolo ahoana zay ravivy tamin'ny fiofanana azonareo de inona avy zany ro mety karazana karpa hafa azo ampiasaina ho Renintrondro sy Lahy trondro misy karazany efatra reo karpa fahitantsika matetika ompiny eny tambary zay sokajiana araky ny firafitry ny kirany eo amin'ny tenany enoy tsara ravivy ny voalohany de ilay mitovy amin'ny Renintrondro ampiasainao zay tsy misy kirany iny no atao hoe malama ny faharoa kosa misy kirany milahatra sy miavaka tsara eo amin'ny valahan'ny trondro ka manome endrika tsipika tsy misy kilemany loatra ireo any amin'ny fanatavizany fa kosa mandringa eo amin'ny famokarana zanatrondro izany hoe maty akaranany ny ampahefatry ny atody voatsaika raha malama sy malama no ampifadiana toy izany koa ny fampiarahana malama sy ny tsipika ary ny samy tsipika fahatelo de miroary hitanao reto miroara reto vitsivitsikirany ary somary miparitadritaka reto ary tena ahitana azy betsaka eny amin'ny tontolo voajanahary sy ny toeram-piompiana ny farany de mibe kirany mitovy tsara daholo ny habean'izay kiran'izay sady mandrakotra ny vatany ray manontolo tsy be kirany oatra ny fahitantsika andavanandro fa mitovy amin'ny trondro gasy saingy karpa misy ilay oatra ny volombava kely iny mino fa rehefa tonga miofana sy mampiatra ianao de voafehinao tsara ny famantarana azy ireo fa inona ary zany ny tena tsara ampiarahany ny tena tsara amin'ireo raha amokatra zanatrondro de ny miroara ravivy na ny be kirany satria ambony konkoa ny tahampahavelomana ny zanatrondro amin'ireo karazan'ireo fa no safidianay reto vavetivety tamin'ilay vatony reto ka ny lahy de izay feno 20 volana ka hatramin'ny 2 taona ary ny vavy rasolo manahoana ny vavy de manomboka matoy ary azo ampanatodizana eo amin'le 2 taona n'iny ny tsara nefa de in-telo na in-4 ampanatodizana ihany ny Renintrondro ka tokony soloana
kay vare fa na izany aza rasolo tena tsy mba hanam-potoana anaraka fiofanana izany aloha e sady tsy ahamenatra an'ireny teknisianina reny ve zao raha mahita an'izao zavatra ataoko izao. mino aho fa tsy ho sarotiny zareo raha vivy a raha nitanjona ao amin'ny fikambanana mantsy dia ny ahatonga ny olona rehetra eto amin'ny tanànantsika ho mpiopitrondroko vo maiky aza ho faly zareo satria reny olona manohitra be reny mihitsy mantsy rehefa resy lahatra dia tena mahavita zavatra tsarako toa ny masin-dahapôly mantsy tonga lasa apôstôly nanosika sy nampiroborobo ny zavatra notoeriny teo alohako. Ianao zany mety ho lasa mpiaro sy mpanohana ny fiompiana kary-panoatsaraina raha ohatra ka amoroso amin'ny fampiarana ara-teknika raha vivy a. Ka ny tena olana nge raha solo dia tsy vitan'le hoe za tsy manam-potoany e. Hitanao ihany moa fa toka tena tsy mba misy mpanapoko. Aleo amin'izao ihany rasolo a. Eny ariko mandram-peona indray ary za eto ihany raha ohatra ka misy kanapiny e. Manahirana mihitsy le raha matohinika. Vita aloha iny ny fisafidianana Renintrondro fa aleo aloha atokoko amin'izay mba ho mora karakaraina sy araha maso mba ho vonina tsara amin'ny fotoana hampanatotizana azoko. Ny apitra pisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika hampamokarana zanatrondro karpa tamin'ny-bary. Tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, sampanasa 1, izay vatsiny ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny ministère fédéral misahana ny fiara-miasa ara-toe-karena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iara-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarana. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezany teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny apitra, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonso ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisianina. Raha tsika tamin'ny fotoana manaraka ny fampanatodizana karpa, ny fikarakarana ny lahy sy ny Renintrondro.